alefa kotrana kegel mitambatra ireto nataoko reto kotrana kegel miampy ireo régime sakafo manomboka alatsinainy hatramin'ny lahady. Tsy reraka ako manoro any rehetrarehetra na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy fa ianao ihany no antoko fahasalamanao ianao ihany no antoko fahombiazanao. De raha ohatra ianao ka te ho salama dikan'izay mikarakara vatana ianao. Alefa aloha hitany kotranantsika voalohany rehefa vita iny de ao indray tsika mihinana sakafo. Ho an'ny lehilahy malagasy raha ohatra lahy zao ka hoe am'le maraina le avy mikotrana ela anamboarana madama ohatran'izao tsy atao be de be le izy ela le tsemboka be iny afaka mihinana. Tsy voatery amin'ny maraina no mihinana ilay ohatr'izao fa kosa ao amin'ny atoandro ilay isika misakafo mihinana vary sy laoka. Ireo karazana voankazo maro zao reto natambatra ireto. Madama afaka mikarakara ohatran'izao any ela raha toka tsara fanahy madama ela. Fa raha ohatra ela ka hoe miandro topoina fotsiny ao an-trano ao de azafady na ny tokantrano raha tsy zarizary. Zay mampatonga ana tsy reraka ny manoro fa ny tokantrano lo laharam-pamehana voalohany vady sy ny zanaka rehefa manambady isika. Raha tsy izay ny ao anaty saintsika de taddio tsara fa tsy andeha tsy androso zany mihitsy ny tokantrano fa tsy maintsy fato io na vela na aingana. Rehefa vitatsika ity alatsinainy zao le nataontsika teo ilay kotrana nataoko tamin'ny voaloha teo de miampy anito zay ny alatsinainy. De anao kotrana hafa indray tsika rehefa vita ity. Sakaletaka. Inona moa ilay kotrana kegel natoroko anareo? Ny kotrana kegel de ny fikotranana ny taolambody. Jereo tsara fa io zao ny ozape sy le eto amin'ny taolambody rehetrarehetra reo no tena miasa indrindra. Ny tanana rehefa miakatra ambony ohatr'izao vao maika lasa mavesatra sy lasa sarotsarotra le izy. Tsy misy olana zany fa ataovy tompoko. Chocolat. Ny voankazo rehetrarehetra le nazavaiko rehetrarehetra teo afaka hohanina daholo de eto indray koa chocolat. Ity zao natao tamin'ny fomba moderna le izy. Zay afaka mihina le chocolat lay noir reny isika ny lehilahy zany isika na lehilahy na vehivavy mba io mba hoe tsaratsara kokoa le izy mampety mahasalama vatantsika. Jereny ela tsara fa i madama vadiny ela afaka mikarakara ny ela ohatran'izao isa-maraina manomana ny sakafo hoan'ny ela mba matsirotsiro sy hafa kokoa rehefa avy manao kotrana kegel amin'ny maraina ela. De zay tsy reraka manoro tiavy madama. Fitiavana aloha mena anazy voaloha fa raha ohatra ka tsy fitiavana natorony ela anazy tsisy vehivavy anao ohatran'izao mihitsy eo. Avadika tsika ny inona eto sakafo. Rehefa vita io de aveo apitsika an'ilay chocolat manilanelina anazy. Afaka mihinana ohatran'izao isika rehetrarehetra amin'ny maraina. Ho an'ny lehilahy zany ity chocolat ity eto amin'ity zavatra ataontsika ity da ho jerentsika. Mbola tsy reraka ako manoro tompoko fa ny fikarakarana vatana tsara ny mikarakara vatana ary zay mahakolokolo manana sozy le fitenenana. Tanareo zao le chocolat nataoko teo mbola mafana io de mitsonoko io aveo rehefa mipetraka eo ireo karazana ireo lay pancake le nataoko io. Tsy de sarotra be zany manao an'io lafarinina sy rano de efa vita. Sao de mila ilay ingrédient ny vehivavy hoe inona avy nataoko tamin'io lafarinina de rano de ahotsakotsana fotsiny de zay. Anareo zay vita. Somary ampiana le rehefa vita apitsika ilay vovoka siramamy reny le izy. Ho anareo zay te hianatra momba le vovoka siramamy de io zao le izy ilay chocolat. Ry ambony ry detsy ry ambony ry afaka mihinana an'io ihany koa ianareo raha ohatra ka hoe te hihinana hitanareo zavatra ohatran'ny boribory kely hafahafa io afaka mihinana ohatran'io. De apitsika vovoka siramamy indray le izy. Ataona manao an'io siramamy de totona amin'ny robot de lasa ohatran'ny vovobovoka ohatran'izao le izy de hitanareo tsara fa matsiro kokoa. Mazava angamba zay. Ny fihinana siramamy be loatra tompoko tsy mahasalama antsika na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Ianao akory tsy hihinana ohatran'izao foana isan'andro. Fa le lazaiko teo
nisy karazany avy mandeha tsirairay isan'andro ny fanaovana régime sakafo fa tsy hoe io foana akory ny atao parivandro mazava kotrana kegela ndray tolambody miondrika ohatran'izao dia hotsakotsana ny ravim-body ao tadio tsara fa ela ny mela mba mila hoe position tsaratsara nefa tsy hitakory sy ataony ela eo fa mijerijery sy maninona madamy eo mila position tsara be tsika ato ndray kafe tsy reraka manoranareo fa hoe ny kafe iolo misy karazana tsika zao rehefa misotro kafe matetika dia lasa tsisy tsiro le izy sao tsisy tsiro fa lasa makarary rehefa tsy mahita ianao ny didika zay efa fotika ny vatatsika misotro kafe toy ity tsika tsy ampiana siramamy io zao somary oatra marron ka kafe nareo ny dikan'izay dia ity tsy natao an'le mendy be fa natao somary le mendimendy kely somary miloko marron dia aveo natao toy izao ny kafe somary maherihery dia mba manaovy anareo ohatran'izao amin'izay mba mahasalama tapako ny kopy dia vita fa tsy tonga dia raiky gosy be akory ny tonga dia sotroina eo hatray isa maraina ity sakafo ty sao dia verinareo fa hoe atao goûter ndray io izy io zao avarakely ndray mitsongo kely ohatran'izao no hoanina ao ndray kotrana kegela mitohiny kotrana kegela ataotsika ray roa telo efatra da efatra ihany nga afaka hoanao ohatran'izay zay tianareo ohatran'izay andro manaraka ndray mila mihina sakafo matsirotsiro ihany koa isika faranona amin'ny vatana mivezivezy fanao izy ny olombelona afaka mihina sakafo matsiro ianao fa tsy atao matetika satria lasa miteraka ny antsoina hoe cholestérol lasa mihozatsika ny lohalika ny vatantsika io tsy afaka mipelipelika io fa lasa mangozohozo io ary ny dikan'izay lasa maisatra aveo dia ho hitanao tsara fa ny goty sy ireo aretina rehetrarehetra manimba vatana io tonga aminao daholo hoanao aloha sakafo matsiro fanariana mila vitana ho any elahy zao afaka mihinana ohatran'izao tsika amin'ny maraina ampiana mofo dopaina dia milamina ny tanàna afaka atao lokatsika ihany koa io amin'ny atoandro raha ohatra ka mihinana ohatr'izao maraina isika dia zavatra kely fotsiny hoanina miaraka amin'ny mofo dopaina ao ve ndao jerentsika ndray ny kotrana manaraka matsiro sa tsy matsiro izy le fitenenana masiro raha mifanampy sy mifanohana foana ianareo vady ho hitany elahy tsara fa vita madama ny mikarakara ohatran'izao any elahy isan'andro sarandro mba hivoariny elahy hikarakarany elahy vatana mba hapetipety any elahy dia tsy reraka ko manoro fa zao tompoko ny tokantrano fa ny tokantrano voalohany indrindra rehefa mifanaja mivady miaraka tafita ianareo rehefa ratrizay dahono matsiro sa tsy matsiro lendalenda ndray zahako amin'ilay izy samy tonga dia hoe milendalenda loatra tampoko mitohy hatrany ny kotrana dia mampakatra ravim-body jereo tsara miakatra ilay ravim-body miakatra midina miakatra midina miakatra midina miakatra midina satria io no ahetsiketsitsika sy napelipelitsika dia io no somary apakarina ampidignina ny tongotra ary ambany jereo tsara fa tsy mihetsika ny ary ambany ary fa io fotsiny no ahetsiketsitsika eo dia mitoy indray ireo sakafo tongolo gasy indray no hoanina eto amin'ny andro manaraka zay anaovana anazy ny tsara dia ilay manta iny mampamaimbo vava io fa kosa afaka miborosy nify isika afaka adiny ray mihinan-kanina tsy eo no miborosy nify rehefa avy mihina le sakafo mampamaimbo vava ohatr'izao fa afaka adiny ray amin'izay mba tsy manimba nifitsika dia ity moa zany i voanina oliva ity nataoko ity dia miampy karazana ino io fotsifotsy io miampy an'io karazana fromage zany io dia io natao tao anatiny tao tongolo gasy jereo tsara fa rehefa mihinana ary ianao mahatsapa mihitsy hoe mihinana tongolo gasy manta ohatr'izao raha ohatra zao ka andrahotsika io dia lasa miala ny tsirony fa ilay mantamanta ohatr'izao ny mety mazava milisa angam'izay atao mivady atao ny tokantrano ho hitany elahy fa vita madama ny mikarakara ny elahy ohatra amin'izao amin'izay elahy mba tangitra tsara
kotrana manaraka alefa tsy metsika afaka 4 minitra ito vao vita tsy de nahavita ela za koa sarosarotra be koa manao an'ito tsy moramora ihany koa le manao mipetraka le ohatran'izao ilay ina moa zany tingitingina inona moa fa raha atao ary ambony ny tanana alefa 4 minitra zay lasa marary ny lohalika vonjao ohatr'izao ihany koa nataony elahy de jereo tsara fa salama tsara ny taolambodiny elahy mihinana sakafo somary mamimamy koa elahy reto zao karazana somary gâteau le tsotsotra mofomamy ozintsika mila mihinana reny karazana mofomofo mamy reny isika lehilahy koa zany tiako tsindrina eto alefa apakatra ravim-body jereo tsara fa sady midina koa mapakatra ravim-body rehefa hipopy elahy manao ohatran'izao sa tsy maro zay ohatr'izao fotsiny nge atao hoe miondrika zao elahy rehefa hoe madama manao ilay mandohalika zao ianareo roa de ohatr'izao nge ataony elahy somary ampakarina tongotra ilany hitany elahy fa tonga de mety tsara régime manaraka de ny jirofo ozintsika na girofle laveny filazana azy de hoanina manta ho ale izy tsy mahalaitra an'io koa ny nify fa afaka hoe rehefa manao kotrana kegela ianao madama manamboatra ohatran'izao de avy eo elahy salama tsara ny vatany elahy apitsika rano fotsiny raha vao apitsika rano mafana de niala ilay tsiron'le izy fa tsy maintsy atao ilay somary natoraly amin'le izy de zay mahatsara anazy apitsika rano amin'izay de andrasantsika rehefa vita hitanareo zavatra tsy sarotra zany toy izao no ataontsika isan'andro mifandimby manao anankiray ohatran'izao kotrana kegela de mihina sakafo anankiray kotrana kegela sakafo anankiray ohatr'izao de milamina arorona kely aloha ny entana mazava eto amin'izay aloha elahy ampianarina kely nylay kotrana kegela ho an'lehilahy mafitolana moa zany elahy fa tsy manino zany iondrika tsara ohatran'izao elahy de avy eo midina ny tana anankiroa de alefa ilany ave de mitoy ihany ny fikarakarana andreo karazana voankazo mba apitsika lamaody ohatran'izao hitanareo ny fiainana isika raha rehefa misakafo rehefa hoe vary maraina atoandro hariva vary soa be mba leo ihany rehefa mikarakara sakafo na mikarakara zavatra na hoe teanao zavatra itsika de tsy maintsy tsara foana ny antsoina hoe présentable de mihinana sakafo tsaratsara ohatr'izao rehefa vita izany de apitsika indray sakaletaka ny ozabody hitanareo le ozabody io zay le vodika tongotra makariarina satria io no hietsiketsika foana de io no kotrantsika ny lohalika ihany koa ilaina ihany koa na izany na tsy zany rehefa hito ilay ravim-body no tanditsika eto tsy voatery anao kiraro avy ohatr'izao nareo satria gaga mantsy zay inandray ry kotrana avy de anao kiraro avy za tsy miteny manaova kiraro avy mitovy aminako fa samy manana fahazarana samy manana zavatra tiany ny zavatra tiany composé tsy voatery ho tianao ary zavatra tianao mety tsy ho tiany composé fa eto ny tandrotsika eto de ilay anetsiketsika anovitrovotra anodikodina amolapolaka ny antsoina hoe taolambody mazava angam'izay ho an'ny lehilahy sy ho an'ny vehivavy ity kotrana ity fa lehilahy moa zany eto ny tandrotsika amin'ilay izy manaraka ireo karazana voankazo maro isan-karazany ity moa zany mbola naveriko teto any ireo karazana isika aza menatra mihitsy isika mihinana ireo karazana rehetrarehetra io ito zao natambatra teto daholo ireo zavatra rehetrarehetra mantamanta rehetrarehetra mihinana an'izao ianao rehefa amin'ny atoandro azavaina aminareo tamin'izay aza amin'izay moa zany le taolambody ity zao io zany nalaiko tany amin'ny vidéo afatany nalaiko amin'izay mba hoe mazava aminareo le izy hitanareo ohatran'izao miofitrofotra ohatran'izao io rehefa mikotrana miofitrofotra ohatran'izao de rehefa dangitra miofitrofotra ohatr'izao io ao ambany ao manodidina ny taolamboditsika ao mazava ve zay voanjo andro manaraka indray voanjo
mahasalama vatantsika tompoko ny voanjo tsy voatery hoe zay voanjo ny tena tsara hitanareo le voanjo le avany le voalaitsika ery tsy voanjo bory, voanjo le aditsika de ilay le vaovao iny fa tsy manino zany fa zay voanjo hitantsika ity zao totomboanjo ho anareo zay manana recette ozy tsika tianao totomboanjo ao an-trano de zao ny atao. Lehilahy koa efa ratsy nifiny lehilahy satria potiky mifoka moly de dikan'izay tsy mahalaitra zavatra mafy. Ajao zany ny vady de mahavita mikarakara ohatran'izao ny vadin-lehilahy. Mazava angamba zay. Ohatra ke manao totomboanjo ry princesse. Rehefa voatoto le izy de somary ampiana menaka oliva kely de zay mampatonga anazy lasa malamalama ohatr'izao. Io tonga de natoraly tsara ny mihinana anazy. Nangalako olona hafa ianareo, ity zao vidéo tany ambadika tany tanareo. Eto izy zao manoro tsara ohatra zao le manao kotrana kegel, atahoana tsara ilay manao ale izy. Hitanareo io? Tsy natao ho an'ny lehilahy ihany fa ho an'ny vehivavy ity kotrana rehetrarehetra ny eto amin'ny fanodinana ny taolamboditsika ity satria io ilay ataontsika izay mahafinaritra anazy. Napiako lafa mantsy le izy de amin'izay koa mba hitanareo ato ny fanaovana anazy. Afaka manao ohatran'izao tsika isa-maraina. Aza mieritreritra hoe le ty adalan'ny vazaha zany raha ka tsy hoe adalan'ny vazaha fa ianao koa mba mivoara ianao raha te hivoatra amin'ny fiainana fa tsy hoe adalan'ny vazaha ka ianao tsy olombelona. Manaraka dia ny tongolo. Ity ngamba ny famaranantsika anazy amin'ny resaka régime sakafo mihinana tongolo isika, tongolo manta no tsara. Ity moa zany afaka mikarakara ohatran'izao ihany koa ny vadin-lehilahy rehefa tsara fanahy madama ela. Ity moa zany ina moa zany mortadelle ve filazana azy, tena ampiako tongolo sy voatabia. Afaka mihinana ohatr'izao lahy amin'ny maraina manao kotrana kegel ohatra le hitantsika teo madama manomana sandwich ohatran'izao anela. Ny zany atao mivady. Ity mbola mitoy ihany ireto karazana kotrana kegel nalaiko tany akafa tany de mba sady makasopapa any akafa ihany koa nareo zany manao ohatran'izao mikarakara ny vatanareo. Tanareo le ampisamaka sy anokatra tsara ilay taolambody zay ny tanjona eto. Anao zay apetsiketsika anazy amolapolaka tsara anazy, anao zay mapety anazy. Mazava ngamba zay de ho famaranantsika anazy ireto karazana voankazo maro isan-karazany reto. Inavy reto zay voankazo ananantsika tsy misy olana fa atao foana hoanina foana fa ny akondro ny tena hoe tsy makaninina antsika zany mihitsy fa afaka mihinareo karazana maro voankazo zay misy ananantsika rehetrarehetra isika. Ty moa zany lasa vao maika lasa niova zao ny tsiro somary matsirotsiro kokoa rehefa atao ohatran'izao. Zao ny zavatra mila tokony hohanintsika rehefa vita ny finanana vary sy laoka. Tsy voatery moa zany fa arakaraka zava-misy fa za tsy miteny ndanandray mitady tsy misy ianareo anankiroa fa arakaraka izay fanananareo sy ny anananareo ihany no hanaovana anazy. Ty zao lasa cocktail, ozintsika cocktail. Voankazo cocktail, mikokatay, voankazo mikokatay zany. Ho faranantsika ny lalao mazava tsara ngamba zay ireo karazana régime sakafo natao isa-maraina miampy ny kotrana kegel de eto ianareo mazava tsara izy io amin'ny atsipriany. De ho apetraka farany ambony page eo le izy eo ianareo mahita anazy. Ho faranantsika mikotrana anankiray ary mbola kotrana kegel ihany ity miondrika jereo tsara zao ny position ohatr'izao tena tsara ihany koa. Na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy ity kotrana ity fa tsy hoe ho an'ny vehivavy ihany akory. Miakatra somary atao miadakadana ohatr'izao fa tsy hoe maika ho aiza akory, maika andeha angery sa maika hanino. Amolaka vatana no ataontsika de mila zany somary atao ny vatantsika ihany koa raha vao hoe ohatra le mandeha miazakazaka zareo rehefa hiazakazaka ianao tonga ve de hiazakazaka mafy be de mijanona angenge ianao rehefa le reraka be le avy miazakazaka iny tonga de safotra. Ny vatantsika zany tsy maintsy izay foana mialohana anaovantsika le kotrana mahery vaika de hafanaina ny vatana. Na ohatra le mandeha milomano ary isika rehefa mialohana andeha milomano tsy mandeha mandro aloha lemana ny vatana fa tsy tonga de le iny avany iny tonga de mijoboka be ao anaty rano ao. Position farany amaranana ny lalao zao tsara zao. Avato aoriana lahy zao ny ataony lahy am'izao mahitsy fotsiny tsy metsiketsika tsara ny ataony lahy fa miandry madama mamoaka mampiditra ohatran'izao de tsara.
somary lavalava ity de anjaranareo ianareo tsy manana méga andana tompoko enregistré le izy de amizay tsy lany ny internetinareo satria raha hijery zao zavatra lavabe zao ianareo de lany ny méga